Fiadananao aminao sy ny ankonanao fiadanao andapanao. Amin'ny fo falifaly sy miramirana indray no arabakanao izao androany izao. Dia faly indrindra manonona ny fiadanan'ny Tompo hanapaka amin'ny tokantrano misy anao n'aiza toerana misy anao amin'izao fotoana izao. Androantsika dia andeha aray-banjina manokana indray aloha hevitra anankiray, aloha hevitra izay somary manahirankirana. Loha hevitra somary saripady ihany koa no miresaka azy ary indraindray efa voaboasana izay resaka izay dia somary manimba ny sofin'olona. Indrindra misy ny olona mieritreritra hoe ny kristiana tsy tokony dia resaka loatra an'izay zavatra izay kanefa misy tena Andriamanitra ny hoe ringana ny oloko noho ny tsy fahalalana. Ka matetika tsara no mahafantatra mba hahalalana ny tena marina. Ary izay indrindra no makafakantsika azy amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra satria ozy ny ten'Andriamanitra hoe fantatrareo marina izay marina ny afaka anareo tsy ho andevo dia amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra manokana ihany no ahafantarantsika marina rehetra satria ny ten'Andriamanitra ny fahamarinana. Fa mialohan'ny hidirantsika lalina amin'izay loha hevitra dia andeha aloha tsika iray vavaka ametraka eo am-pilatanan'ny Tompo an'izay hafitra tsy ny Tompo ampitaina amintsika sy ampahafantarana amintsika amin'ity androany ity dia iray vavaka tsika ary. Raha n'aiza an-danitra tsara indrindra ndreto izay manatona anao indray mitotory eto po tsy ny azo fijalianao Jesosy Kristy satria anao ny fanteny fa izay manatona anao dia tsy mba ho lavinao mihitsy. Tompo malalo mamirafo aminay ianao raha tsoka misy zavatra ataonay tsara ka sitraponao na amin'ny fitenena amin'ny hevitray. Mamelany elokay manadiova ay tanteraka. Izany indrindra no anatonanay ianao mandrakariva mba hamantaranay ny tena sitraponao marina ka ahafahanay manatanteraka an'izany ao amin'ny androm-piainanay. Jesosy Kristy io. Mitenena ianao ambarao aminay indray izay tena sitrakao. Fa vonay entsy hakatoy izany izay. Ary ny fonay dia kasio tendreo mba tena hoe ho tanolona ka niriny tenao sokafo masom-panahinay, sokafo ny sofinay ahafahanay mahatakatra tena sitraponao izay tianao ambara aminay. Tompo malalo mitenena ianao ary araka ny sitrakao fa voninkainanao izay mpianatra ao ka izay rehetra tsy araka ny sitraponao mitady any elingelana izao fotoana izao anakatsakana dia didina sy rohana tsy anakery tsy anapahefana Jesosy fa aoka hisandratra ny voninahitra ao ary aoka ny feonao rery ihany no heninay dia melo havalalana sahady ianao any am-poniny tsirairay aby mba hahafahany matangatra sy mamatatra n'izay tianao ambara aminay indray dia mitenena Jesosy io fa mihaino izay ndera sy laza ary voninahitra eo anao rery ihany ilay efatra amin'ny taloha indrindra sakehitriny ary mandrakizay ny tenako dia ho fitaovana fotsiny ihany Jesosy fa ny asa dia anao ka misa mahery ianao. Aleluia. Amen. Ihany loha hevitra izay rahantsika mibanjina izay araka ny nambarako teo aloha hevitra somary sarotratra dia izao hoe ny pornografia sy ny voka-dratsy aterany. Izay izany no loha hevitra rahantsika makafaka androany ny pornografia na ny sary mihetsika mamaofady tsy hitako izay tsy nandikana azy amin'ny teny gasy mazava tsara fa fantatritsika amin'izay ilay pornografia izay sy ny voka-dratsy izay aterany. Andehantsika araka hamaky ten'Andriamanitra anankiroa avy hatrany. Ten'Andriamanitra anankiray izay voarakitra ao amin'ny ohabolana. Ao amin'ny ohabolana toko 110 dia raisitsika eo amin'ny 170. Ohabolana toko 110 raisina eo amin'ny 170 izay mivaky toy izao amin'ny lalan-tsompo izay manakipy ny masony hieritreritra ny ratsy sady manaiky molotra dia efa mikasa anao ratsy. Dia toy izantsika any amin'ny Korinthiana voalohany any amin'ny Korinthiana voalohany Korinthiana voalohany toko Korinthiana voalohany toko 9 dia raisitsika eo amin'ny 12 amin'ny aran-tsompo. Mandosira ny fijangajangana izay fahotana rehetra ataon'ny olona dia eny ivelan'ny tena ihany. Fa ny mijangajanga kosa dia manota miantra amin'ny tenany. Ray masinao manamasinana ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Aleluia. Amen. Izay ten'Andriamanitra anankiroa izay no entintsika makafaka an'izay le hoe ny pornografia sy ny voka-dratsy hoentina voka-dratsy aterany izany. Inona moa ny pornografia? Ny pornografia dia sary mihetsika mamoafady izay avoaka eny amin'ny tambazotra rehetrarehetra eny. Kosa ditsika moa fanatiny vaninandro farany amin'izao fotoana izao dia tanteraka mihitsy ilay ten'Andriamanitra hoe ny zavatra ratsy ataon'ny sasany ho tsara ary ny zavatra ratsy ny zavatra tsara ho ataon'ny sasany ho ratsy.
Inona ny antony mahatonga ny pornografia miparitaka maimaim-poana amin'izao fotoana izao? Satria eritreretiny ilay olona izay nitondra an'izay fotom-pisainan'izay fa hoe tsara ilay fanapariahana amin'izany. Inona ny vokatra tsara azo anatin'izany? Mampianatra anao ahazo fahafinaretana tsara miaraka amin'ny olona miaraka aminao. Mampianatra anao hatakatra zavatra tsara. Kanefa rehefa tena dinihana ny ao ambadik'ilay pornografia dia hitantsika tsara fa zavatra tena hoe mamaofady. Misy karazan'olona hoe miara-matory amin'ny zazakely, miara-matory amin'ny biby lahy, miara-matory amin'ny lahy, vavy miara-matory amin'ny vavy. Zany zavatra rehetra zany ray miara-matory amin'ny zanaka, zanaka miara-matory amin'ny ray. Zany no ampianarina, zany ny kolontsaina hoentin'ilay rivotra pornografia. Dia ao anatin'izay dia ny olona dia misy ny mpivady dia mieritreritra misy hoe andaontsika hividy CD na zavatra resaka pornografia mba hanaovantsika roa pratika tsara rehefa miaraka tsika roa. Zany zavatra rehetrarehetra zany tsy fantatry ny olona, tsy takatry ny olona hoe inona ny ao ambadik'ilay resaka pornografia. Raha resaka fotsiny tsika mikasika ilay ten'Andriamanitra teo zao hoe lozan'izay manakipy masina ka manaiky molitra dia mieritreritra sahady dia efa nanao izy zay. Misy ilay ten'Andriamanitra koa hoe izay mijery vavy ilazy dia efa mitsangajanga sahady taopony. Zany hoe le fijerevanao matetika an'ilay pornografia zany mitondra anao any amin'ny masturbation. Dia izay ilay ten'Andriamanitra teo hoe manakipy maso dia manaiky molitra dia efa manao ratsy sady satria ianao zany mamoa ianao manao an'ilay masturbation, misy image enregistrenao ao an-tsainao ao, misy image hitanao ka manaitra an'ilay filana rehetrarehetra ny anatinao any dia mihetsika ho azy amin'ny vatanao, ny tananao sy tsy fantako izay tianao atao rehetrarehetra dia amin'izay fotoana izay anao dia mi-imaginer sahady ao anatiny. Zany hoe mamoa ianao manao masturbation iny zany dia efa mieritreritra sahady ianao miray amin'ny olona mihitsy. Miala tsiny raha tonga dia vatam-batana ohatr'izay fa tena izay mihitsy zany ilay izy raha ny tena marina. Ka ilay fijerevanao an'ilay pornografia koa dia mampirongaronga an'ilay filana ao anatinao ka tsy mahagaga raha hoe anadana ny olana ny anabaviny, ny rainy ny olana ny zanany, ny fanolana satria nahoana miakatra loatra ilay filinana hoentin'ilay fijerevana pornografia. Ary tsarovy fa ny antony mahatonga ilay ten'Andriamanitra teo ny teny hoe ilay amin'ny Korinthiana teo hoe mandrisina ny fijangajangana ozy fa ny fahotana rehetra izay ataon'ny olona dia ivelan'ny tena, fa ny mijangajanga kosa dia manota miantra amin'ny tena. Tadidio fa ty vatabe ako ty sy vatabe anao io dia fitaovana fotsiny io ny indraminao ary fofinain'Andriamanitra no ao anatiko sy ao anatinao. Izay no mahatonga antsika hoe rehefa miala ny ianao anatintsika dia tsisy varany ny ananantsika an'ity vatana be ity. Ka Andriamanitra nampindra anasy ianao an'ity vatantsika ity toerany fanahan'Andriamanitra. Kanefa raha toka ny fanahan'ny Satana, ny zavatra tsy takatry ny olona mantsy ao ambadika ilay firaisana ara-nofo, tsy firaisana ara-nofo fotsiny araka izany anaran'izany fa misy échange d'esprit ao anatin'ilay firaisana ara-nofo. Izany hoe mandritrany ianao manao firaisana ara-nofo amin'ilay olona dia misy fanahy, mifanakalo, mifampiditra ao anatin'izay. Ka raha hoe mijangajanga be izay mahatonga ny ten'Andriamanitra amin'ny teny izay miray amin'ny vehivavy janga dia efa mijangajanga koa. Tsisy dikany hoe indray mandeha fotsiny no niaraka tamin'ilay vehivavy janga na ilay lehilahy janga, fa amin'ny fotoana iarahano amin'ilay vehivavy janga na ilay lehilahy janga dia ny fijangajangana sy izay esprit rehetrarehetra, izay fanahy rehetrarehetra niaraka tamin'iny olona iny mihiditra ao anatinao daholo. Dia amin'izay fotoana izay simba tanteraka momba anao. Ianao mieritreritra hoe izay indray mandeha ve naninona, nefa tadidio fa misy akony lehibe eo amin'ny tontolo mpanahinao ny firaisanao amin'ny olona anankiray ara-nofo. Ka izay no mahatonga n'Andriamanitra sary-piaro, ka nahatonga n'Andriamanitra namezaka ny hoe amin'ny fotoana hanambadianao ihany dia ny fahadiovanao tokony hovadinao na lahy na vavy dia tokony hovadinao misy no hiaraka aminao voalohany. Fa amin'izao moeritreretin'ny olona izay entin'ny civilisation sy ny rivotra avy any ivelany hoe tsy lamaody intsony izany virgin izany amin'izao fa afaka manao izay tiany ataony tsirairay aby. Kanefa ry havana tadidio fa misy resaka ara-panahy ao ambadika ilay firaisana ara-nofo raha tsy fantatrao. Ary ny antony anankiray vokatra tsy tena lehibe ateraky ilay hoe
fijerevana pornografia sy fanaovana masturbation io dia manasa anao ianao hiditra ao anatinao ilay fanahy manambady. Io fanahy manambady io rehefa iny foa tafiditra ao anatinao dia mamoa an'ilay filàna ao anatinao à chaque fois. Dia ianao mieritreritra fa normal be mihitsy raha hoe za misy filàna foana ao anatiko. Fa tsy fantatra ianao dia izao hoe io fanahy manambady io no mi-excité anao, io fanahy manambady io no miara-matory aminao, io fanahy manambady io no manosika anao hanao masturbation, io fanahy manambady io no manosika anao hanana eritreritra pervers mba hahafahanao mifantoka foana ao anatin'ilay hoe firaisana ara-nofo, firaisana ara-nofo, firaisana ara-nofo. Any ka tsy mandeha daholo ny zavatra ataonao rehetrarehetra fa zay foana no betsaka ao an-tsainao. Manasa ny fanahy manambady hiara hipetraka aminao ianao amin'ny fotoana hijerevanao matetika ireny hoe pornographie ireny ka mitondranao amin'ny masturbation, ianao anatina masturbation io fa tsy fantatrinao fa efa misy devolo mihitsy miara-manao acte aminao au moment ianao manao ny hoe za mieritreritra anao hoe tanako ty, tongotro ty, vatako ty, fa misy fanahy mihitsy ao anatin'izay fotoana izay miara-matory aminao. Dia indraindray ianao mieritreritra hoe normal be ny manofo hoe nanofo niara natory tamin'ny olona ala, nanofo niara nanao an'izao tamin'ny olona nefa tena ilay fanahy mihitsy nefa anatinao. Ary matetika ny olona manana fanahy manambady dia tsy dia mahatana roatra fiarahana amin'ny olona maharitra. Satria rehefa miaraka amin'olona izy tsy mahafaly an'ilay fanahy manambady io dia ataony tsy mahafa-po azy mihitsy izay olona miaraka aminy, amin'izay izy miverina mitokana irery dia ilay fanahy io ihany no manome fahafa-po azy. Dia misy ny olona tsy tonga saina mihitsy, misy ny olona misara-bady, misy ny olona manambady raha fa tsy manana firaisana ara-nofo amin'ilay vadiny ao an-trano intsony izy fa aleony mijery an'ireny film mamoa fady ireny dia manome fahafa-po ny tenany manokana toy izay hanome fahafa-po amin'ilay vady ao an-trano. Betsaka be izany. Tena betsaka be izany. Ary zavatra mampalahelo any amin'ny tany mandroso dia efa tsy misy lalàna mandrara an'izany intsony mihitsy, tsy misy lalàna mi-contre an'izany intsony mihitsy any amin'ny tany mandroso efa misy ny saribakoly vehivavy izay vadian'ny lehilahy, fidiny inona atao mivady. Misy fitaovana maro isan-karazany manome fahafa-po, manome fahafinaretana olona dia zay mijery an'iny pornographie iny izy dia manao pratika an'ilay izy dia ohatran'izay dia tena hoe mampalahelo be izany fa ny zavatra ratsy dia eritreretin'ny olona ho tsara amin'izao ka za tia teny anao hoe tsy ny vatanao fotsiny no sombanao. Aza mieritreritra ianao fa fahafinaretana kely tsisy dikany fa manokatra varavarana ny afo be ho anao mandrakizay. Ary za miteny anao fa tamin'ny fotoana nahatsapako sy nahafantarako an'izany dia tena nangoritsina tanteraka satria tsy nahalala fa no heveriko fa hoe normal izany. Tadidio fa tanora, ohatran'ny tanora rehetrarehetra ihany ny tena mba nanao izay nataon'ny olona ihany koa fa rehefa tonga ny fotoana nampahafantarany tompo ka za androany te hiteny aminao hoe misy tenin'Andriamanitra ny Andriamanitra nini tsy nijery antsika tamin'ny andron'ny tsy fahalalana fa ankehitriny kosa izy dia miantso antsika hibebaka izany hoe amin'ny fotoana hainono ao an'izao fampianaran'izao ka mbola miziryziry ianao ka mieritreritra fa tsisy varany, tsisy dikany, tsy mampiova ninina dia afaka didy izahay mpanompon'Andriamanitra izay ny rahany hampita aminao fa anao sy Andriamanitra ny fitsarana farany. Za dia hiteny anao hoe ny fijerena pornographie tompoko dia manimba tanteraka mihitsy ny fiainanao rehetrarehetra, tsy ny ara-badina ihany fa ny ara-panahy koa satria amin'ny fotoana averiko indray hijerevana matetika an'ireny dia manokatra varavarana ho an'ny devoly ao anatinao ianao, manokatra varavarana ho an'ny satana hiditra ao anatinao ianao ka miditra ao anatinao izay ilay fanahy manambady izay. Dia rehefa tafiditra ao anatinao izay fanahy manambady izay dia tsy tokony tenanao intsony ianao fa izay tiany atao no atao. Ka izay no mahatonga antsika maheno hoe lehilahy 70 taona dia nanolana zaza 2 taona dia satria efa tsy tompo ny fiainany intsony ny olona rehefa tafiditra ao anatin'izay fanahy izay fa io fanahy io manao izay tany kibony io no maniraka manome filàna izy jamba tanteraka tsy au courant izy tsy conscient amin'ilay ataony fa ilay fanahy no mikidy anazy. Izay mahatonga ny tenin'Andriamanitra miteny mandehana araka ny fanahy dia tsy ahatanteraka ny filan'ny nofo ianareo. Ka za tia nanatra anao na kely ianao na lehibe na antitra ianao na tanora ka manana fahazaran-dratsy mijery an'izany pornographie izany
titeny anao mibeba hoe teo amin'ny Jesosy. Fa raha Jesosy no anafaka dia ho afaka tokoa ianao. Mibeba manantony eo am-poditry ny azy fijaliana fa efa nanokatra varavarana efa nireserve place ho anao tany amin'ny hafobe ianao. Raha toa ka efa nanao an'izany. Mbola tsy tara zao raha mbola ao anatinao ny fofinaina mahavelona ka mbola heninao zao fampianarana zao. Mbola tsy tara ianao fa betsaka ny tokatra mirava vokatry ny pornografia. Betsaka ny voninahitra mihetsy vokatry ny pornografia. Betsaka ny olona lasa manao tao foana vokatry ny pornografia. Ka teny mbola tsy simba ny fiainanao. Teny mbola tsapanao fa mbola ao anatinao ny fofinaina mahavelona dia mitody mibeba. Aza mieritreritra hoe za tsisy mahita mangingina aty an-tranoko aty manao an'izany fa ilay Andriamanitra mahita anao. Ary matozy mbola maniraka ny mpanompony isan'andro dia mbola tiany ianao hitodika sy hiova hiala amin'izany zavatra rehetrarehetra izany. Ka mianoa ary miova teny mbola misy fotoana. Fa mivokatra tsy teraky ny pornografia dia tena zavatra ratsy ary ny fiafarany afo be any toerana misy ny olona vetaveta sy ny mpitsangajanga. Aza mieritreritra ianao fa tsy mampirafy ny vadinao raha manao masturbation. Aza mieritreritra ianao fa hoe za tsy te hikitikitika an'ilay sipako dia izay mahatonga ana manao masturbation. Fa atady idio fa efa mampirafy amin'ny tenanao sahady ianao ary manota amin'ny tenanao sahady eo am-panaovana an'izany zavatra izany. Fa afinaretana kely fotsiny fa hijalianao mandrakizay. Ka dia mbola tsy tara dia miova hevitra. Atsaharo ny fijerevana pornografia. Atsaharo ny fanaovana masturbation fa tsy hitondra soa fa hitondra fahafatesana ho anao. Ka dia mitandremo fitsangajangana izany. Aza mieritreritra ianao hoe za tsy niaraka tamin'olona tsy niaraka tamin'iza tsy fitsangajangana izany. Ary io Andriamanitra io nen'io Andriamanitra io dia zao rehefa eny dia eny rehefa tsy dia tsy. Na ianao manao masturbation na ianao mampirafy amin'ny vehivavy hafa dia mitovy ny sazonao samy fitsangajangana ny anaran'izay. Ka ny dikan'izany atsaharo dia mbola misy ny fotoana. Tia hamonjy anao ny tompo, tia hanafaka anao ny tompo, tia hanasitrana anao ny tompo fa miandry ny décision avy aminao. Ka miovady an'izao atsaharo dia mbola misy ny fotoana. Sao dia zao sisa ny alarma farany eninao dia ho avy Jesosy dia ho tara ianao fa dia mbola manana fotoana dia miova. Ombanao ny tompo maherezatra tadidio fa tianao Jesosy dia aray vavakantsika mivoninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany fa mifampaherezana dia ho amiko tsy aminao. Tompo malalo, hitanao ary tsisy miafina aminao fa dia tena efa hoe miariary tokoa ary malaza tsy kely tsy lehibe tsy antitra tsy tanora amin'izao. Manaparitaka mijery miaina ao anatin'izany resaka pornografia izany. Sary mamofady masturbation zavatra rehetrarehetra izay mitondra amin'izany. Tompo malalo, maharekoreko mahatsiravina tokoa. Miverina tanteraka any anatin'ny Sodoma sy Gomora izay Jesosy amin'izao vanim-potoana izao. Jesosy malalo teny mbola tsy very dia hamindrao fo ireny olona ireny ka asio ny fony Jesosy malalo ampahafantaro azy izay tena mahatsara azy. Mpahafantaro azy fa varavarana misokatra ho azy any amin'ny hafobe ny ireny zavatra ireny ary paikady ataon'ny Satana mihitsy ireny handrindra ny tanora, hamongorana ny tanora. Tsisy hanompo anao Jesosy io. Ny ranao nefa nanavotanao ny tsirairay ary tahaka ny nanafahanao anay izay voafatotra tao anatin'izany zavatra ratsy izany nao ka hanafahanao ihany koa ireo izay olona voafatotra izany. Sotra Jesosy satria fantatra efa meny vavaka ianao ary mpamaly vavaka ianao ary asa amin'ny fomba mahagaga tsy takatry ny saina. Ka raha misy ny dera sy ny lanjany voninahitra Jesosy malalo dia efa ho anao irery ihany rehefa hatramin'ny taloha indrindra sakehitriny ary mandrakizay. Alleluia. Amen. Ombanao Jesosy. Amen.